Mitoyatrany ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny palissandre na ny voambona any amin'ny distrika Ambatondrazaka faritra Alotra Mangoro. Teo aloha navadika fanaka ireo azo sarobidy mialoha ny anondrana azy mankaty Antananarivo na any amin'ny faritany hafa. Ankehitriny sady misy ny fanaka, eo ihany koa ny planche ary mifamoivoy ankalalahana. Armoire, seza, reny ihany arakaraky ny olona manantsana eo. Arakaraky izay fanarana hoe 50 000, 75 000, arakaraky izay. Fanaka vita palissandre. Voyage avy eo amin'ny kaiky matokely mpandrafitra totrany armoire anankiray izao 4,000 tona ny voyage iray. Dia izany izay tsy fa arakaraky le client ihany zany ny anaovany izy. Raha ohatra manana client fixe izay dia eo amin'ny voyage 4,000 vitanay. Fa misy foana ve ny palissandre isan'andro? Misy fanaka mivoaka foana ao. Maraina ronono koa zao maraina toy izay dia jusqu'à hatramin'ny 4 izay tsy miasa foana. Raha ny fanadihadiana natao, mialana anaty ala amin'ny misasakalina ireo azo, ary efa vonona ny milina hanodina izany ho planche amin'ny andro vao mangirana-dratsy. Ao ireo ajanona ho planche, ao ireo rafetina aravadika ho fanaka avy hatrany. Raha ny zava-misy amin'ny faritra Alotra Mangoro iny, na eo aza ny fandrarana sy ny lalàna maro samihafa ho fiarovana ireo azo sarobidy, manapaka izay te anapaka, midina ny ampotony ireo mpanambola, mividy izany ary mivarotra izany avy 10 hatramin'ny 10 rehefa tonga amin'ny tanan-dehibe. Tranga izay anairana ny tompony andraikitra isan-tokony. Menga amin'ny eny fotony hatramin'ny fanjakana foibe noho ny fiazakazaka ny fandripahana ny ala sy ny azo sarobidy amin'ny faritra iny.